Salama be, Elzana ianarako amin'ny faneo Madagasikara ao diocèse Toliara. Izy programa eo tamin'ny taona 2024 eny. Eny, maro dia maro ny zavatra tsara noentin'ny fiomboana ho an'ny faneo Madagasikara. Satria nandritran'ny fiomboana dia misy ny formation en ligne izay nikarakarain'ny sehatram-panabeazam-piofanana teo amin'ny faneo Madagasikara. Manarak'izay dia maro ny fiofanana izay natao tato amin'ny faneo Madagasikara ary fiofanana io dia lasa nazahoana traikefa maro be. Toy ny hetsika fatokisam-batana, ny ady amin'ny plastika, ny ady amin'ny herisetra ary ny fitantanana fahadiovana mandritra ny fahadimbolana. Maro dia maro ny zavatra notovizina tato amin'ny faneo Madagasikara. Tato amin'ny faneo Madagasikara vao natrapako hoe ay ve zao ny mahazaho ahy. Tato amin'ny faneo Madagasikara iaho no niaina izany formation maro be izany. Tsy mbola nisy tamin'ny fiainako akory izany formation izany. Dia tato amin'ny faneo Madagasikara koa ny tenako no sahy mijoro fa raha tsy fanio aloha tompoko dia tsy toy izao. Satria raha nampitako teo amin'ny fiainako teo aloha ny fiainako amin'izao dia niova be ary lasa différence lavitra be mihitsy. Nanomboka niova ny fiainako, nanomboka nidirako tato amin'ny faneo Madagasikara ary nanomboka nahay nitondra ny beazinako iaho tamin'ny formation rehetra izay nataoko. Koa eto dia manentana antsika izay tsy ao anaty fikambana masina mba hirotsaka anatevin-dahana ato amin'ny faneo Madagasikara ho antsika vehivavy. Ato amin'ny faneo Madagasikara no voavaly ny hetaheta-pontsika. Tsy hanadiso fanantenana anao ny ato amin'ny faneo Madagasikara.